Air Austral, Air Link, Neos ary Ethiopian Airlines. Ireo kompania-pitaterana efatra ireo raha ny voalazan'ny ministra ny fitaterana sy ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetrandro no afaka miditra ao Nosy be rehefa hisokatra ho an'ny sidina iraisam-pirenena io Nosy io amin'ny volana Oktobra. Ny ACM sampanasa miandraikitra ny tontolon'ny sidina nabakabaka eto Madagasikara no ampahafantatra izany amin'ireo kompania ireo. Nanamarika ihany koa ny ministra miandraikitra ny fizahan-tany fa tsy natokana ho an'ny vahiny ihany ny fahafahana mizahan-tany ao Nosy be fa afaka mizahan-tany any daholo ny rehetra ary afaka mitsidika ankalalana ny Nosy be ny malagasy teo any. No mariny anefa fa miankina amin'ny fisokafan'ny lalana sy ny sidina anatiny ny fahafahana mivezivezy mampitohy an'i Nosy be sy Nosy lehibe ny Madagasikara. Ny vorona nomana ny fanokafana ny Nosy be amin'ny volana Oktobra ny pisehatra eo amin'ny fizahan-tany ny zoma fa 14 ny volana Aogositra teo ka tamin'izany no nandraisana fanapahan-kevitra momba ny fepetra rehetra hiatrehana ny fahatongavan'ireo mpizahan-tany. Anisan'izany ny fanaraha-maso ny fivezivezena mampitohy an'i Nosy be amin'ny Nosy lehibe ny Madagasikara. Tsy eo amin'ny lalana masikara intsony no ivarotan'ireo tantsaha mitondra ny vokany avy any ambanivohitra ka mivarotra izany eo Andravoahangy. Raha ny vaovao-na ny avy eo amin'ny fiadidian'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia mifindra eny amin'ny lalana Ramananarivo Romuald eo amin'ny arabe manoloana ny tsena mifefy io no Tsenan'ny Tantsaha ka manana adiny iray eo ireo tantsaha andafosana ny entana isa-maraina amin'ny 9 ka hatramin'ny 7. Afaka mivarotra eo izy ireo isan'andro ankoatra ny alarobia izay andro tsena ka nanana ny lalana Ramananarivo Romuald ho an'ireo mpivarotra akanjo sy fitafy. Raha ny voalazan'ny Jean Richard Wilson Rakotomanana lehibe ny tsenan'Andravoahangy dia eny amin'ny lalana mankany Behoririka ny Tsenan'ny Tantsaha no mipetraka isaky ny alarobia saingy tsy maintsy mijanona hatrany isaky ny mipaikany amin'ny 7 maraina. Avadika ho toeram-piantsonan'ny fiara-pitatitra entana, mitaona entana ho an'ireo tranombarotra sy ny tsena manodidina eo kosa ny sisin-dalan'ny masikara raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny kaominina. Efa nanomboka androany talata ny famaritana ny faritra atao ho fiantsonan'ny fiara. 7 ny isan'ireo tranga vaovao-na fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus any amin'ny faritra Bongolava raha ny tatra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Volontina androany talata. Ny 17 amin'izy ireo dia avy any Tsiroany Mandidy ary ny 3 avy any Fenoarivo be. Tany araka izany no nahitana ny tranga betsaka indrindra tato anatin'ny 420 ora raha io tatra nataon'ny fobe-pibaikona ny ady amin'ny Covid-19 io. Ny 12 tamin'ireo tranga vaovao 13 amin'zato dia avy eto amin'ny faritra Analamanga. Mbola avy eto amin'ny faritra Analamanga ihany no nahitana ny iray tamin'ireo namoinainy noho ny Covid-19. Tany amin'ny faritra Orombe kosa ilay namoinainy anankiray hafa. 2 ny isan'ireo maty noho ny coronavirus raha ny tatra androany talata. Tafiakatra 17 amin'zato araka izany ny isan'ireo olona namoinainy noho ity valanaretina ity tato anatin'ny 4 bolana. Ny iray faingo 13 amin'zato ny ireo voamarina fa mitondra ny tsimikaretina izay mahatratra 5 sy 4 arivo sy 1 alina ny fitambarany hatramin'ny volana Martsa.